Ampitombona amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL amin'izao alahady maraina fa 12 ny volana Mai taona 2024 izao. Mivavaka isika mialoha ny andrenesantsika ny afatra amin'ity maraina ity. Ry Jesosy Kristy Tomponay, misaotra anao zahay nomenao ity lahady maraina ity indray. Tonga indray ny fotoana izay iantsonao anay mitanila handray ny feonao eto amin'ity toerana ity. Ataovy tonga toy ny toeran'ny tany Peniela izay nanokafanao ny lanitra ka niaka-midina teo ny anjery. Ary ny tenenan'ny Jakoba hoe tsy hafa ity toerana ity fa vavadin'ny lanitra. Afataovy toy ny toerana izay nisafidianan'i Maria ny anjara tsara hipetraka eo tongotrao handray ny feonao. Avia Jesosy eo aza avelanao hivory foana eto zahay. Raha tsy eto anao dia tsy maefa nanao na inona izahay. Ny anaranao no angatana izany. Amen. Ny teny soratra masina izay akantsika ny toriteny amin'izao alahady maraina izao dia araka hitantsika ao boky Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko voalohany ny 512 hatramin'ny 420. Asan'ny Apôstôly toko voalohany ny 512 ka hatramin'ny 420. Vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary tamin'izany andro any dia nitsangana teo afovoan'ny rahalahy Petera, tokony ho 20 no isan'ny olona vory teo ka nanao hoe: ry rahalahy, sy maintsy notanterahana ilay teny ny soratra masina nampilazain'ny fanahy masina raha teo an'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ny olona ny sambotra an'i Jesosy. Fa izy dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izany fanompoana izao koa. Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambin'ny fahotany, ary potraka ny akohoka izy dia vaky ny kibony ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatr' izay rehetra monina eto Jerosalema izany, ka ny anaran'izany saha izany amin'ny fiteniny dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahan-drà. Fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: aoka ho lao ny fonenany, ary aoka tsy hisy olona honina ao, ary koa aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharaha. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teo amintsika mandrakariva ireo, raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'izao andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony ny nitsanganany. Ary nanokana roa lahy izy, dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay ataoko hoe Jostô, ary i Matia na i Matiasy. Dia nivavaka izy ka nanao hoe: hay ianao Tompo izay nahalala ny fon'ny olona rehetra, aseho izay safidinao amin'izy roa lahy reto, mba hahazoany anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy hankanesany any amin'ny fitoerany. Dia nanao filokana ho azy izy, ka latsaka tamin'ny Matia ny filokana, ary izy no lany ho isan'ny apôstôly 112 lahy. Amen. Sambasambatsika no mahazo toriteny, tsy dia mahazatra ny mahazo toriteny ao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Ary matetika moa zany amin'ny fiangonan-dehibe dia ny mahazatra ny olona dia ny fitoriana ny teny ao amin'ny filazantsara. Fa isika eto dia manaraka leksionera, ary amin'ny leksionera azy dia safidiko mihitsy indraindray
alady anankiray mitory testamenta taloha, alady ray mitory filazantsara, alady ray mitory epistily na hafa tahaka zany. Tsy de mahazatra atsika ity texte ity ny amin'ny fifidianana ny Matiasy na i Matia mosolony Jodasy, na mety efa nandalo ny masotsika ihany, efa hitatsika ihany fa nandalovantsika vetivety satria amitsika mety ozytsika hoe détail madinidinika tsy de ilainy zany. Fa matoa io ny fidininy mpanao lectionnaire de misy dikany, misy afatra zay tiana ho ampitaina amitsika. Za manokana raha nanomana nyity toriteny ity ka sy tojo an'izao texte izao dia somary perplexe ozy ny teny frantsay, manoloana ny toetra ny Petera. Eto no ahitana hoe olombelona ihany ny mpanompon'Andriamanitra zay ny fidin'Andriamanitra, indrindrandrindra na dia ny fiangonana voalohany. Isika masina metraka ny fiangonana voalohany eny ambony piedestal hoe zany ny fiangonana voalohany zany ny filamatra, zany fiangonana voalohany zany no filamatra amin'ny fanarahana ny didim-pitiavana. Tena ny fakatỳ marina ve? Eto zany lecture critique tsy hoe manameloka fa mba ahitatsika hoe ohatry ny ahoana ny fifidianan'Andriamanitra mialoha ny vokatra ara-panahy. Fa ny fifidianan'Andriamanitra nato zao atsika sy ireo mpanompon'ireo fa tsy noho ny fahatsarana. Ny fifidianana zany dia dépasser ny toetra sy ny fahatsaran'ny olo anankiray. Tsy afeniko aminareo fa somary hafahafa namaky an'ity zavatra ty, ary ny zavatra manahira anahy eto de zao hoe ny fomba ny fidianana any Matiasy ho solony Jodasy. Totra ny maivamaivana ny fomba ny fidianana azy. Apôstôly eto no miresaka, olona manana karisma, fa zany ve ny fomba fifidianana solona apôstôly amin'ny alalany atsapaka? Sarabazonareo an-tsainy zany. Raha mifidy mpitandrana na pastora anankiray ny fiangonana anankiray na ny institution anankiray, misy critère mipetraka ao ary misy procédure be de be arahana vao tonga eo. Zany aza hoe mbola hoe pastora na mpitandrana na mopera na pretra. Ity atsapaka. Ohatra natao seloto. Eo zany hoe ahoana ary zany hoa? Ahoana koa ary zany fomba fiadin'ny Petera izany? De iteny ianao hoe ka tsy hitanao nga pastera fa ao am'le asan'ny apôstôly eo de miteny hoe mivavaka zareo alohan'izy. Mialatsiny zany fa ohatra atsika ihany koa hoe andeha hanao PMU na andeha hanao seloto de mivavaka aloha alohany anao an'le tsabosivy sy le mikikikiky an'le zavatry ny seloto iny. Tsy maharesy lahatra zany. Na de Petera ary izy, na de nisy vavaka aza nataony, na de atao hoe ho solon'ny apôstôly aza, indrindra goavana be ne zany apôstôly zany. De ho vitan'izany ve? Jesosy raha nifidy ny 12 lahy tamin'ny voalohany, ny ray alina manindritra izy nitokana bavaka tany an-tendrombohitra. Zay izy vao nifidy azy 12 lahy. Ity ohatra ny maivamaivana fotsiny hoe bon, mila soloina zany i Jodasy, ahoana no atao dao tsapaka. Tsy haiko nareo aloha fa raza personnellement tsy maharesy lahatra azy zany. Ary izao koa ny mahavariana mitoetra ny Petera. Ny toetra ny Petera izay eo mpamakina ny apôstôly, izy ndray izy zany no maka ny toeran'Andriamanitra le hoe tsy maintsy tanterahantsika ny tenin'ny soratra masina ozy izy araka zay nampilazaina ny mpanao salama. Fa nga ianao no manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Fa nga Andriamanitra mila ny participationao sy ny interventionao vao ho tanteraka ny teny fikasana. Ohatran'le fanontaniana daladala ihany hoe raha ohatra moa zany ka tsy nanaiky Maria tamin'ny niteny taminy ny anjely Gabriel, de moa ve ho tonga ihany ny famonjena? C'est un peu ça. Ary olona toy zakany hoe araha to moa zany ka tsy namadika an' Jesosy Jodasy, atao contre-diamelo le namadika satria zany tsy ao anatin'izay miteny zay, dia
ho tanteraka aveny fa amizay ohatr'izay ty fa ary ny tena marina tsy misy consigne avy amin'Andriamanitra mihitsy na avy amin'ny Jesosy na fa hoe ry zareo no ny fandinika hoe tsy maintsy soloana i Jodasy fa ndeotsika hitady solona hatreo tsy de maninona fa le fomba nanatanterahana azy ary le fomba nanatanterahana azy koa dia mahavarina ihany. Zao nefa ny zavatra mamperitreritra anao anatin'ity tantara ity. Efa nisy raha tadidinareo nisy demoniaka anankiray rehefa nisotrany Jesosy de no proposer Jesosy hoe andao ho isan'ny mpianatra. Non, tsy Jesosy azafady. Ilay demoniaka no niteny tamin'i Jesosy hoe aleo za mba hanaraka anao. Aleo za mba hiaraka am'ireto mpianatra reto de nolaviny Jesosy. Andany anao izy Jesosy niverina any amin'ny fianakavianao de lazao amin'ny olona zay nataon'Andriamanitra taminao. Karaha iny. Fa misy ka anankiray koa mifanohitra am'izay, jefa misy zavatra contradiction le izy. Dia ilay lehilahy mpanan-karena tonga teo amin'i Jesosy hoe ina no ataoko mba handovako ny fiainana mandrak'izay. De rehefa niresaka izy ny rahalahy dia fatatsika ny tantara de niala tamin'ny alahelo izy. Nefa Jesosy miteny hoe amidio ny fanananao de andao ianao manaraka. Zany hoe nomeny Jesosy chance, nomeny Jesosy opportunité hoe ianao afaka miditra ho isan'ny mpianatra. Nandà izy. Zero tsara, ilay demoniaka no niproposé an Jesosy hoe za mba te hiditra ho isan'ny mpianatra ao, no lavin Jesosy andana mody. Ity indray mpanan-karena ty nasian Jesosy hoe amidio ny fanananao dia andao ianao hiaraka aminay ho lasa mpianatra. Le rangahy no nandà. Ina ny tiako atongavana? Tsy ny olona no mifidy manendry tena hoe zaho mba ho isan'ny apôstôly fa Jesosy no mifidy. Tsy araky ny lamina sy zay eritreritrytsika hoe iranona kosa angambany mba hitanay mahafeny fepetra. Fa iranona tsy mahafeny fepetra tsy tokony ho isan'ny tsy manaraka lôzika mihitsy ny fifidianan'Andriamanitra. Ary afaka hiteny mihitsy hoe presque arbitraire. Zany hoe zay le souveraineté-n'Andriamanitra, zay le fahefan'Andriamanitra mifidy zay tiany izy. Jakoba mitiko Esau no halako. Tsy misy azonao azavaina am'zany. Ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy miainga avy aty amin'ny olona, tsy miainga avy aty amin'ny rafitra apetraky ny olombelona, tsy miainga avy amin'ny lamina ny olombelona, fa miainga avy amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra samy rehetra. Zay ny anankiray. Ny akoatran'izay ihany koa ao amin'ny soratra masina misy tantara ao mahavarina sy mamperitreritra any amin'ny testamenta ao amin'ny soratra masina indrindra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Zay indrindra ary ny dikan'le boky asan'ny apôstôly, acte des apôtres. Io asan'ny apôstôly io tena milaza tsara n'ilay boky mihitsy satria eo no ahitantsika ny toetra ny apôstôly. Anatin'izany ny fahalemeny, ao anatin'izany ny tsy fahatanterahany. Tsika masy mieritreritra hoe asan'ny apôstôly de ohatrany hoe le fiorenan'ny fiangonana de ny prouesse spirituelle ny apôstôly no tena songaditsika. Oui, hoe nahavita zavatra mahagaga tokoa ny apôstôly, nasitrana marary tokoa ny apôstôly, nanangana fiangonana ny apôstôly, nafinaritra ny fiarahan'izy ireo ary ny ombonany daholo zavatra rehetra. Fa tsy tiatsika ho hita koa le zone d'ombre. Ny asan'ny apôstôly koa de izao ahitantsika hoe manahoana ny fomba ny fiangonana, ny toetra ny olona ao anaty fiangonana, eny hatramin'ny fiangonana voalohany. Ity zany tsy miresaka fanaratsiana misy ny fiangonana am'izao fotoana izao ihany, fa hatramin'ny voalohany manahoana ny olona nametrahan'Andriamanitra ny fiangonany dia olona marefo, olona tsy tanteraka dia miseho amin'izao tantara izy. Mahavarina ho ihany ny fomba ny fidianana ny Matiasy na i Matia, izay tamin'ny alalana tirage au sort, tamin'ny alalan'ny tsabotely.
izao ny kritika azoko resana ao anatin'ilay izy hoe nametraka fepetra i petera hoe tsy maintsy solotsika i jodasy izao ny kritera masotsiva napetraka mba hifidianana zay andimby azy atreo dia mitombona tsara hoe tsy maintsy olona miaraka tamitsika nanomboka tamin'ny fotoana nanaovana batisan jesosy ary mandra-patongany izao niakatra any an-danitra izao ary zay mihitsy ny atao hoe définition ny apôtre ny apôstôly ny fepetra maapôstôly de hoe ireo zay nahita maso témoin oculaire nitsanganan jesosy tamin'ny maty ny atao hoe apôstôly dia ireo zay olona nahita an jesosy mitsangana tamin'ny maty ka vavolombelona nanatry maso zay ihany no azo antsony hoe apôstôly ok tombona tsara raisonnement ny petera kanefa ny zavatra mahavariana de ity maninona no tonga de ny sélectionnena hoe ray amy barsabasy sy matiasy or misy olona anankiray ao ary antananareo ao raha mahafantatra anareo misy olona avy atrano tonga de mivoaka ho azy naturellement mahafeno an'le fepetra zay napetraky petera aloha tsy driko tsara miaraka tam'zareo ny fampihinana ny mata sy masaka tao anatin'ny cercle zéro an jesosy ary izy no voalohany de tsy izy zany fa Marie Magdalene mety ho gaga ianao fa maninona tokony ho Marie Magdalene no solony jodasy satria Marie no voalohany nahita an jesosy nitsangana tamin'ny maty Marie Magdalene no evangelista voalohany sy petera sy Jana sy Matio sy Jakoba i Marie Magdalene fa tonga de hitanao zao mihitsy ary efa nitoriko tety hoe tonga de natao akilabao satria vehivavy zonareo tiako atongavana nandeha le toetsaina patriarkale tam'zay vehivavy aloha le vehivavy tsy miapela tsy mifioky osy izy fitenaina tsy moagny nampela sy mifioky any vehivavy tsy natao isioka satria ony tsy mendrika amy vehivavy zany ahitantsika le mentalité patriarkale ray zay fa roa manarakaraka an'izay Marie Magdalene de efa nomena connotation maloto hoe vehivavy ratsy fitondratena taloha vehivavy nisy démonia satria nisy démonia izy nositran jesosy donc non à gauche ianao Marie Magdalene fa i Matiasy no fidino or raha mamaky ny asan'ny apôstôly ray manontolo anao mba mahita trasy ve anao na phrase ray azy na fehezantena anankiray aza hoe inona nataon'ny Matiasy tsisy trasy incognito nefa dia mibosy tena mafy mihitsy nasina krika mihitsy raha zay na fiteny azy napiakarina mihitsy tonga am'le fiteneny nahitahita teo anivon'ny apôstôly eny topoko hatrany amy voalohany ny fiangonana de efa corrompu zay ny problema ny fiangonana olombelona no nametran'Andriamanitra ny asany dia tafiditra ao anatin' zany fahalemeny zany ho avy zao ny fifidianana ny filoham-piangonana maro samihafa ao Madagasikara eo amin'ny asan'Andriamanitra na any amy sampana farany ambany ka hatrany ambony olona manao hoana ny olona ho fiditsika ho tompona andraikitra ao anivon'ny fiangonana mbola handeha ve ny krika mbola mandeha ve ny azakazaka any ambany latabatry ary misy olona tonga de ahilitra fotsiny zao fa hoe satria olo io zao ohatrany Marie Magdalene fa i Matiasy avarapatana mahafinaritra ny zalahy de tonga dia nomena faveur zany natao hoe favoritisme na népotisme oui voilà l'église de Jésus-Christ eo ampelantanany olombelona toy zany no nanaovan'ny petera ny asan'Andriamanitra napetraka aminy mialatsiny aminareo zay mametraka ny Piera masin-dapera olohan'ny fiangonana izany isika fiangonana no zany raha cohérent mihitsy petera raha ohatra ka lôzika amin'ny tenany petera
ataoko angambany fa teo amin'ny tsy mila nandeha nanao tsabo tsy mila nanao tirage au sort zany izy reny solany Jodasy misy olona eo Jesosy misy ny fidy azy de Marie Magdalena ary efa nanaovako fampianarana teto ampazo zany raha nazy tadidy anareo hoe ity Marie Magdalena ty inona zavatra tsikafitra reo Marie Magdalena taorinan nitsangana Jesosy tamin'ny maty ary rehefa niakatra any an-danitra Jesosy jereo boky ny asan'ny apôstôly raha mahita anareo manomboka amin'ny toko voalohany ka hatrany amin'ny toko farany tsy misy trasin'ny Marie Magdalena intsony ao amin'ny soratra masina na dia singamolo ray azy fa maninona fa ahoana io vehivavy io nanana ny anjara toerany lehibe teo anivon'ny asan'Andriamanitra no tsy hita trasy tsy hita popoka zany hoe tena natao mihitsy zany ny ekartena io vehivavy io natao mihitsy zany nanaovana azy anjorom-bala ary misy document historique archive mitombona mihitsy zay proof nomena historien anankiray tsy tadidiko ny anaran'ny historien fa hoe nanana communauté matanjaka i Marie Magdalena tamin'ny andron'ny apôstôly zay nanelingelina ny Petera sy ny namany satria nahazo olona betsaka izy be ny olona no tao amin'ny Marie Magdalena. Donc Marie Madeleine faisait de l'ombre à Pierre. Oui, manalokaloka andry Petera Marie Magdalena manalokaloka ny roa ambin'ny folo lahy ka dia natao atsisiny ny stigmatisena ny discriminena natao antsisiny satria femme d'influence zany Marie Magdalena zany ary araky ny historien satria Marie Magdalena c'est pas n'importe qui nolotona io vehivavy io no sponsor manambola c'est une bourgeoise anisany namatsy ny kitapom-bola ny mpianatra azadiny fa tsy nanana loharan'ny-bola ny mpianatra nanana trésorier ane ny mpianatra de Jodasy marina ao fa tsy nisy fidiram-bola nanao rakitra nanao adidy fa fanomezana sy ny tolo-tanan'ny olona ary ara-tantara zay tsy voasoratra anatin'ny soratra masina dia anisany namatsy betsaka ny trésorerie ny mpianatra dia Marie Madeleine. C'est une femme influente nefa koa tena nanoky tamin'ny folo ray amanontolo noho nanafahan Jesosy azy tamin'ny gejany Satana fa tsy zany manelingely zany de nasitaka i Marie Magdalena fa tsy nampaninina azy zany fa izy nanao ny asany tao amin'ny manginginao. Inona ny lesona raisitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ry mpanaraka ny pejy malala isany. Ny voalohany zay tiako lazaina de zao hoe ny fiangonana zay misy anao io institution misy anao io l'église restera toujours une organisation humaine sao de manantena sao de anao mametraka ny fiangonana amin'ny toerana ambony be aza sao de diso fanantenany ianao misy tenin'ny boudiste zay manao hoe foanako ny faniriana ozy izy mba tsy siny fanaintainana atao filamandra koa zay aza mametraka ny fiangonana amin'ny toerana ambony be sao de diso fanantenana fa arakaraky ny idiranao lalina ao mety ahitanao zavatra manafitohina anao de hiteranao za tsy vavaka tsony. L'église reste une organisation humaine. Je répète, l'église reste une organisation humaine. Ny fiangonana dia fikambanan'olombelona. Na ny apôstôly zay nataotsika filamatra aza hitanareo miariary eo manahoana ny toetrany. Zao zavatra lazaiko anareo zao c'est pas très catholique ozy izy ny fitenenana tsy fiteny mety hisy teny ao zao nareo fa izy ianao no say critique any Pierre. Pierre il est faillible, c'est un pécheur, mpanota tahaka ihany koa, mpanota tahaka ihany koa izy. Noho izany lesona no apetraka Andriamanitra amintsika hoe napetraka Andriamanitra amin'ny olombelona ny fiangonana ny fifidianana olombelona no mitondra. Donc rehefa olombelona mitondra de mbola tafiditra ao ny fialonana madinidinika
malasa mifanao compétition samy mpanompon'Andriamanitra. On n'est plus des collaborateurs, on n'est plus des confrères, on devient des compétiteurs. Dia mody foronina daholo zao karazana slogan bancal 2 balles zao hoe fifaninanana masona ity ka. Azafady, tsy misy fifaninanana zany anivon'ny fiangonana amin'ny asan'Andriamanitra. Fa ny tena marina dia le olona samy olona no mifaninana hoe za tsy ambany lahy, za mavita. Indraindray ihany koa ny tradition lasa manakana ny asan'Andriamanitra, satria araky ny mpanao heviteny sasany dia hoe efa fomba fanaotra amin'izay ilay hoe rehefa mifidy olona teo anivon'ny Israely dia manala miatsapaky tradition zany. Ny fiangonana tompoko dia tsy hoentina amin'ny alalan'ny tradition, ny fiangonana dia tsy hoentina amin'ny alalan'ny organisation humaine, ny fiangonana dia asan'Andriamanitra. Sy vao izao ihany Petera no mampiseho toetra sadasada maramara io, fa nay Paoly apôstôly aza dia nasany teny any Petera. Nisy fotoana nifandona i Petera sy Paoly ary teto il faut avoir du culot, mialatsiny amin'ilay fomba fiteny, il faut avoir du culot. Ina le culot resako eto? Mila fahasahina hoe Paoly zay vao zandriny taty afara, manao fiaviny tafara, namono olona, feno rano tanany, sahy mikritikeny Petera. Donc jerentsika ao Galatiana 4 inona io fifandonana teo amin'ny Petera sy Paoly io. Tiako aseho aminareo hoe ny fiangonana tsy araky ny eritreretantsika azy hatramin'ny voalohany. Isika no niidéaliser ny fiangonana, fa il faut redescendre sur terre mes amis. L'église c'est ny amin'ny abakabaka, l'église est sur terre. Et donc raha sur terre dia miaina ny fiainana eto an-tany. Galatiana 4 ny 1:12 ka hatramin'ny 4:4. Ahitantsika an'izany fifandonana teo amin'ny Petera sy Paoly zany. Et les deux grandes figures du christianisme sy nifankahazo. Galatiana 4 1:12 ka hatramin'ny 1:14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nitonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy, eno tsara, dia nanohitra azy ny fanatrika aho hoe Paoly no miteny, satria hita fa nanantsiny izy, fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba, dia niara-ny hinana tamin'ny jentilisa ihany izy, niara-sakafo zany. Fa no nitonga ireo dia niatakataka izy, i Petera io, ka niala, satria matahotra ny mombany amin'ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsy taminy, ny jiosy sasany koa niara-niatsara velatsy taminy. Ka Barnabasy avy aza mba voataonany fiatsaram-belatsiny koa. Ka rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araky ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy zaho Paoly miteny eto tamin'ny Kefasy. Iza Kefasy? Kefasy eto dia i Petera. Teo anatrehan'ny olona rehetra, raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaony jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaony jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaony jiosy. Amen. Mafy be zany tenin'ny Paoly zany. Inona le fanankianan'ny Paoly? Tamin'ny voalohany izy mbola tsy tonga ny rahalahy avy any Jerosalema, dia tsy nisy problema mihitsy i Petera miaraka ny sakafo tamin'ny jentilisa. Le jentilisa eto hafa firenena. Ireo tsy mifora, zay ny dikany atao jentilisa ao amin'ny filazantsara. Ireo tsy mifora na incirconcis hafa firenena. Tsisy problème, nandeha tsara, mifankahazo tsara,
ny fampizarany manta sy ny masaka miary miray latabatra fa vo taminy jiosy avy any Jerosalema de vo tazany Petera hoe reny fa tamy ry zalahy ohatrany tsy teo Petera niala sao de mamenatra ny olona fa manimazy mila arovana nimazy fa aloha iala malaky ka zany nataony Petera de nefa teo i Paoly amin'io taitra be Paoly fa ahoana zao toetranao zao Petera teo ianao ny vanivany niaraka ny sakafo teto tsika teo ianao niara-ny korana teto tsika niara-ny sakafo tam'reto olona gentilisa entre guillemets ireto fa tsy teo ratsy amin'ny olona avy any Jerosalema ianao de voatazanao ny ekipa avy any Jerosalema de hoe modimody voky aho fa anao ianakely ka izy tia matahotra sao de ho hitan'ny olona hoe Petera miaraka amin'ny sakafo amin'ny gentilisa io le Petera indraindraitsika io ny tenenan'ny Paoly azy mafy be hoe fa inona zao toetranao miatsara velatsy zao de nararotony Petera e Paoly teo ny teny hoe ianao izy terenao ny olona hanaraka ny foban'ireo nefa zao ny ataonao ny tiako nazaina de zao tsy hoe sanatria fanaratsiana ny Petera na hoe anao de tena tsy fitiavana Petera tsy any fa tia nasehoantsika de hoe ny soratra masina de mampibaribary ny hoe iza ny olona nametran'Andriamanitra ny asany isika olombelona tsy anjely no nametran'Andriamanitra ny asany fa olona tahaka ny Petera daholo tsika no nametrahana ny asany tahaka zany koa tsika ao anatin'ny parcours spirituel tsika eo amin'ny lalana diavitsika eo amin'ny asan'Andriamanitra ny tsirairay sy resaka mpitondra fiangonana ihany eto fa ny olona rehetra zay manao ny asan'Andriamanitra ary samy manao ny asan'Andriamanitra daholo tsika amin'ny sehatra nametrahana tsika tout le monde peut commettre des erreurs comme Pierre oui tsy any ny problème ary tsy manameloko amin'ny Petera mihitsy aho fa tiako aseho anareo hoe iza marina isika olombelona zay nametrahan'Andriamanitra ny asany dia ny tsy fahatateratsika eo fa izay indrindra ny filazantsara tsy manakana ny fifidianan'Andriamanitra any Petera izany ay olona tahaka izany kay no nifidiny Jesosy hitarika ny fiangonany ay tsy ho superman ny olona nifidiny Jesosy hitarika ny fiangonany ay tsy super héros no nifidin'Andriamanitra hitondra ny fiangonany ay c'est quelqu'un de banal comme moi ay c'est quelqu'un de crapule comme moi ay c'est quelqu'un de toute la liste que vous voulez comme moi dikan'izany ianao koa zany aza miteny hoe za tsy mafeno fepetra za aza mbola zao sy zao zao jereo Petera ny fifidianan'Andriamanitra no mahatoy zao anao fa tsy ny mahatoy zao anao no ny fidianan'Andriamanitra anao aza fa madika ny omby sy ny sarety il faut pas mettre la charrue avant les bœufs l'élection précède les fruits de l'esprit et non les fruits de l'esprit condition de l'élection je répète l'élection de Dieu précède les fruits de l'esprit zany hoe ny fifidianan'Andriamanitra no mialoha ny vokatry ny fanahy fa tsy hoe ny vokatry ny fanahy no fepetra takina ho amin'ny fifidianan'Andriamanitra iza zany ny olona mendrika ho fidiana dia tsy misy an'izany hoe iza no mendrika iza tsy mendrika eo indrindra Jesosy nametraka ny fiangonany nametraka ny asany eo am-pelatanan'ny olona fragile eo am-pelatanan'ny olona faible eo am-pelatanan'ny olona indécis eo am-pelatanan'ny olona miazoazo ianao zany za zany misy masina tena za mbola tsy tena mare antso fa inona tadiavinao e mila manofo ve ianao hoe nametrahan Jesosy tanana de nahazo antso aho inona tadiavinao hoe mila marary mafy any amin'ny hôpitaly ve ianao de nametrahany dadapaso tanana de sisa de zay avao nahazo antso fa inona tadiavinao hoe mila zavatra extraordinaire ve ianao io ny fifidianan'Andriamanitra tompoko dia
supposant andao eritreretintsika hoe Mathias ary possible tena fidin'Andriamanitra Mathias za tsy miditra anatin'izay fa ataontsika hoe raisitsika hoe tena nifidy an'i Mathias Andriamanitra zany Mathias zany anie tsy misy CV nafatarana azy incognito il vient de nulle part mais il a été élu misy karazan'olona ohatry zany olona tsy renao tety sy teroa tsy de manahoana tsy de makaiza discret tsy navita zavatra mihoatra noho ny hafa tsy de miavaka noho ny hafa kanefa dia voafidy fantaniana petraka amintsika ary de zao matsapan'izay ve ianao na za tia ny fahafantaranareo moa dia miasa tamin'ny fiangonana loterana tany Madagasikara za moa tia amin'ny église protestant unie de Belgique dia ny système ty tsy mitovy amin'ny système any Madagasikara fa na de efa théologiana reo fa pasteur dia tsy maintsy mandalo entretien d'embauche dia misy ny atao hoe commission des ministères dia ny commission des ministères no manadiady anao hoe ianao ve natsona ho possible manana profil na pasteur sa tsy hoe rehefa mahavita théologie dia lasa pasteur automatique non ny théologie dia natao an'ny olona rehetra fa tsy natao an'ny pasteur rehetra ary tiako tsindriana kely zay zavatra zay fa après une étude en théologie misy olona hoe za andeha hanao pasteur misy olona andeha hanao évangéliste misy olona andeha hanao zavatra hafa dia tonga teo amin'ny toroko za zany no se postuler ato amin'ny pub satria natsony ny paroisse misy aho dia zao ny fanontaniana napetraky ny commission des ministères tamiko pourquoi êtes-vous devenu pasteur zay le fanontaniana sarotra mamaly an'izany fa maninona ianao no tonga pastora ao izy le commission zay nanao interview anahy dia zao navaliko an'ilay intervieweur je ne sais pas taitra be daholo zareo zany ve nivaly teninao ianao re olona manao entretien d'embauche tu dois te vendre tsy maintsy miezaka ianao mba ianao rehefa manao entretien zany rehefa manao entretien d'embauche tsy maintsy be dia be ara sasany mandangadanga kely manampinampy kely manisy sira kely manisy carbonetra kely mba ho tafita mba ho azo le poste zaho za je sais pas pourquoi Dieu m'a choisi fa nitotona amiko ny safidiny satria fantatro tsara fa tsy mahafeno ny fepetra aho fantatro tsara fa misy olona tsara lavitra noho za fantatro tsara fa misy olona intelligent avy di fois noho za fantatro tsara fa misy olona intègre noho iza fantatro tsara fa misy olona charismatique noho iza sy ny sisa mbola misy be dia be raison kanefa dia mahagaga fa nitotona ty amiko ny safidiny c'est pour ça que je vous le dis messieurs et mesdames membres de cette commission je ne sais pas pourquoi je suis devenu pasteur zay navaliko azy dia mifampijery zareo ny tiako atongavana dia zao hoe mazava be ny miteny Jesosy any amin'ny Jaona toko 5:11 zao no voalaza ao Jaona toko 5:11 ny anaran'i Jesosy tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ray anareo zay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona mazava be zany ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ny fifidianana no mahatonga anao hamokatra aoriana ny fifidianana soa ihany ny Jesosy soa ihany Jesosynao tsy mifonctionne ohatra ny patron manao embauche eto amin'izao tontolo zao tu dois faire tes preuves pour avoir un poste tsy maintsy prouvenao ny qualité anao tsy maintsy prouvenao ny capacité anao zay ianao vao omenanao ny poste anankiray any amintsika aza moa dia mila asiana valopy kely
mila mandeha ny krika vao afaka vao mahazo an'ilay toerana. Zany hoe ianao zany mila mandady, ianao no mila mamorona ny tsy misy, ianao no mila tena piso lelaka aza hoe mba ao re mba ome ho aho re toeran'io e, fa omeko an'izao ianareo raha ohatra ka mba tafa ihany aho. Ianao no mila mampiseho CV botsina be hoe zao l'expérience-ko zao mendrika ho aho io toeran'io. Fa sofa ny Jesosy tsika tsy manao an'izany. Ianao le tanam-polo mihitsy, ianao le tsisy atokona mihitsy, ianao le tsisy raisina mihitsy, ianao le tsy mampite-hijery mihitsy. Io no lazainy tahaka nataony tamin'ny Davida hoe efa nahita lehilahy araky ny foko aho. Ny mason'ny Andriamanitra mijery tsy mitovy amin'ny masontsika olombelona. Ka noho zany dia hamaranako an'izao toroteny zao dia hoe ny fifidianan'Andriamanitra ny mahatoy zao aho. Matoa zany mbola samy joro eto alohanareo, eto alohan'ity hazo fijaliana ity, dia noho ny fifidianana zay ihany. Tsy misy ankoatra amin'izay. Tsy misy hoe satria izy nianatra be, satria izy mahay be, satria non, tout ça ce sont des miettes. La seule raison valable, c'est l'élection. Rehefa izy no mifidy, rehefa izy no miantso, na ho ataony olona kilabora anao, na ataony olona anjorom-bala azy ianao, na dia ho bloqué na aza zao rehetrarehetra izao, tsy misy mahasakana ny fifidianan'Andriamanitra. Ary ny fifidianan'Andriamanitra tsy voatery amin'ilay planina ny olombelona hoe itsy poste fanompony itsy. Mety misy aminareo zao a, mety tena naniry fatratra mba ho lasa dekôna atao amin'ny fiangonana fa tsy mety lany matitra mihitsy satria tsy tian'ny fiangonana, satria nisy olona ny sabotenareo, aza atao makarary fo zany. Mety nisy tao aminareo zao, mety nanao fifaninanana hiditra ao mpitandrina, nefa tsy mety tavoray mihitsy noho ny antony maro samihafa, aza atao makarary ny fonao zany. Mety nisy toerana teo amin'ny fiangonana mba nofomofisinao, fa natao ny fomba rehetrarehetra nanakaninao tsy eo, tsy voafetra amin'izany ny asan'Andriamanitra. Velaro ny fijery, sokafo ny maso. Maria Magdalena dia nataony petera anjorom-bala, natao atsistosy, fa nalaza zany communauté ny Maria Madeleine zany. Eny tsy hita ao anatin'ny Baiboly, tsy voatrasy ato, fa ny histoire, ny tantara tsy mamela ny mpanompon'Andriamanitra tena manao ny asany tsy hamela trasy. Historien profane tompoko, tsindriko tsara, historien profane no nahita trasy amin'ny archive ny communauté ny Marie Madeleine, natanjaka mihoatra noho ny communauté ny apôstôly. Matanjaka. Donc tsika tsy mitady reconnaissance amin'ny institution officielle, fa ny natsika dia zao hoe ataovy ny asan'Andriamanitra ao amin'izay sehatra misy anao dia anjaran'Andriamanitra miambina. Fa aza marary fo hoe zany tokony mba tetra nefa tsy nomena anay io toeran'io e, za mba te hanao zao nefa misakanan'ny fiangonana e, zany nefa zao nefa tsy navelany rafitra e. Aza miakohoka amin'io. Asa makalagy amin'izany ozy ny tanora zany. Sokafo ny masonao, malalaka ny sang de Dieu, malalaka ny asan'Andriamanitra, midadasika ny sahan'Andriamanitra. Ary ho hitanao fa misy asan'Andriamanitra tsara lavitra noho io tsy navela ataonao io. Oui, je parle en connaissance de cause. Tsy teny zavatra betsaka aho. Fa na inona ny fanakana nataon'ny olona ho amin'ny asan'Andriamanitra na miantson'Andriamanitra, tsy azon'olombelona sakanan'io tompoko. Fa omen'Andriamanitra lalana hafa indray ianao amin'ny asa hafa, ary ho hitanao ohatry ny ahoana zany asan'Andriamanitra zany. Tahaka zany Paoly apôstôly. Paoly apôstôly ane ka tsy nahazo avaram-patana tao Jerosalema e. Tsy de tian'ny olona tao izy, ary tsy tian'ny olona tao mihitsy izy. Jereo nefa ny mission Paul taiza tany amin'ny tany helleniste, tany amin'ny grika. Iza no navita asa mihoatra noho i Paoly amin'ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy, iza. Nefa lehilahy taizana aretina, setifany zany Paoly zany e. Lehilahy taizana aretina, sisasisana aretina.
Fa zereo ni asan'ny Paul, voyage missionnaire en Paul, intely. Il a fait le tour du monde, ce petit Paul minuscule, maladif, chétif. Il a fait le tour du monde. Et non seulement il a fait le tour du monde, fa no ni asan'ny Paul no nazahoana famatsim-bola ho an'i Jérusalem. Raha tsy zany a tsy ninakoanina ireo vehivavy mpitondra tena jiosy tany Jérusalem raha tsy nisy an'ny Paul. Efa iza le Paul? Paul le mal-aimé de l'Église. Paul celui qui a été discriminé. Paul celui qui a été écarté par ses frères. Paul. Raha tsy Paul tsika tsy nisy ny fiangonana protestante hatramin'izao. Zao fiangonana tazanareo zao, Église protestant unie de Belgique, fiangonana luterana malagasy, fiangonana FJKM, METM, fiangonana protestante issue de la réforme. Ary avezan'ny réforme miainga avy amin'ny fampianaran'ny Paul, fanamarina maimaimpona fo. Zany ny asan'Andriamanitra midadasika. Dikan'izay aza fatorany toerana anankiray. Oa ty tsy maintsy ty ve zany asan'Andriamanitra? Tsy maintsy ho dekona ve zany? Tsy maintsy ho mpiandry ve zany? Tsy maintsy ho pastera ve zany? Nefa sakananao tsy ho ao am'izany. Tsy voafetra. Manana fomba hafa Andriamanitra ampiasananao. Koa dia aza atao makivy zany. Fa ny fiangonana, l'Église restera toujours jusqu'à la fin du monde une organisation humaine. Ka aza petra zay le hoe voaozana zay matoky olona, aza petraka amin'ny olona ny finoanao, manjary simba ianao, manjary ravy ianao, fa tohizo ny lalana am'izay efa niantsony Jesosy ianao, dia ho hitanao fa izy nanokatra varavarana hafa tahaka antenenany tamin'ny Paoly hoe mivavaha ho anay mandrakariva mba anokafan'Andriamanitra lalana ho anay. Tena manokatra lalana hafa Andriamanitra ahafahanao manompo azy, anjaranao fotsiny matoky azy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zaza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavatsika. Misaotra Jesosy eo ny amin'ity afatra izay nomenao anay tamin'ity maraina ity, fa ny fifidiananao tokoa no mahatoy zao anay. Ary azavenanao hijery zavatra hafa afa-tsy ny fifidiananao anay zany. Satria raha vao miala am'izay zay dia mety hirehareha, hizahozaho hoe zao, na koa mety ho tafalatsaka ao amin'ny fanamelohan-tena hoe zay mba izao ve, zay mba izao ve. Tsia. Aoka hijery anao rery any Jesosy tompony finoanay sady mpanefa azy. Ampaherezo zay rehetra kivy mety tafitohina tamin'ny organisation'olombelona dia ny fiangonana izany. Natao anjorom-bala, no hisakitsahina, natao antsisiny satria tsy nafen'ny fepetra takina aminy. Ianao no nifidy an'i Marie Magdalena, na dia neverina olon-dratsy sy olon-doza aza. Ianao koa no nifidy an'i Paoly, na dia neverina fa olona mpamon'olona aza. Toy izany koa ny fidiananao anay. Matoky ny fifidiananao zahay, matoky ny asanao zahay. Hidera ny laza ny voninahitra ho anao zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho anao mandrakizay. Amen. Samita in'Andriamanitra dia mirary soa antsika rehetrarehetra ho amin'izao alahady izao indray. Velomitoka.